Danoara Julien izay novahintsika amin'ity takariva ity tompona andraikitra eo anivon'ny PRECAS miarabanao indray tompoko tonga soa indray amin'ity takariva ity. Dia miaraba ny mpijery ny matv satokantrano zany ny eo amin'ny PRECAS ary miarabanao konjaka. Inona fa dia manam-baovao indray nareo anivon'ny PRECAS Andriamatora Danoara? Ie misy vaovao tokoa ny satria nivoaka moa zany ny avis de concours ho an'ny greffier izay atao amin'ny 18 février. Ary ny magistrat koa dia efa mivoaka zany ny avis de concours izay atao amin'ny 14 avril. Greffier zany dia 18 février 2014 ary ny concours ny magistrat zany dia 14 avril 2014. Dia ny eo amin'ny PRECAS moa araka ny fahafantaran'ny Besomaro dia manomana an'ireo concours izay mivoaka zany ny zahay eo amin'ny PRECAS. Izy ity tsara marina fa concours fa tsy examen, zany hoe ireo tsara homana sy ny miofana no mahavoa fa tsy ny rehetra akory. Dia izay indrindra ny hoe etsoana ny rehetra izay liana anaraka an'izany fiofanana zany satria ny fidirana ao amin'ny PRECAS zany zao dia amin'ny 16 décembre zany vaky vaovao hafa zany io amin'ny latsinainy izao zany. Zay zany no entina eto amin'ny matv ary ny téléphone nazahoana ny PRECAS moa zany dia hoe 034 50 012 05 34 50 012 05 na 033 85 788 55 33 85 788 55. Ny toerana moa izay ahitana dia efa fantatra ny Besomaro ihany fa averin'ireo mandeha ao Akraohatra zany Ambanidia, zany hoe 50 metatra miala amin'ny FTM na Foibe Taosaritany Madagasikara raha ohatra ianao hidina akany Akraohatra, ary raha hiakatra kosa ianao akany Ambanidia dia 20 metatra miala amin'ny PMU na pharmacie Yanitra. Averin'ireo mandeha fa ny concours ny greffier dia amin'ny 18 février 2014 ary ny magistrat dia 14 avril 2014. Misy ny magistrat manko fanamarina dia hoe magistrat judiciaire, dia administratif, dia financier. Ny financier no marina eto satria na économiste ianao, nanao économie na nanao gestion dia afaka manao tsara nio magistrat financier io. Dia ny ampianay izy moa zany dia hoe ny inspecteur d'état moa zany efa manomboka zany ny eo aminay zany efa miofana ny izy ite anomana an'izany koa ny inspecteur d'état zany hoe bac plus 5 re manana 2A ao amin'ny PRECAS zany dia na fonctionnaire ianao 7 ans de service dia catégorie 7 no mihoatra. Zay zany ny fomaninao. Dia ny ambokambo moa misy ny gendarme, misy ny assistant d'administration. Fa tsara ho averina fa amin'ny latsinainy 16 décembre fidirana ao amin'ny PRECAS ho an'ny greffier amin'ny 18 février 2014 en concours ary ny magistrat dia 14 avril 2014 ao amin'ny PRECAS zany. Dia tsara ihany koa mampafantatra antsika mpijery ny tokantrano any fa manana ny mampiavaka azy tokoa ny PRECAS ao anatin'izay manana ny fifaninanana samy hafa izay. Andriamatora Danoara Julien faraparana ny resadresakitsika inona ihany koa fa manana hafatra ianao atolotra ho an'ny mpijery. Ny hafatra zany dia hoe tsara dia fa manomana an'izany concours izay miseho rehetra tsika indrindraindrindra ho an'ray aman-dreny moa zany satria efa misarotra ny fiainana ary koa ny ankizy manjary izao dia efa tokony hiatrika an'izany hoe anomana ny fiainany no avy. Ka zay eo amin'ny PRECAS zany manana tolotra foana isaky ny misy ny concours ary manomana mialoha ary alohan'ny isin'ny concours zao le hoe magistrat sy ny greffier ireo zany zao efa vagy efa ho telo zany zao no aminay zany fa telo zany zao hiditra amin'ny latsinainy 16 décembre zay. Ka zao dia efa mandray fisoratana anarana zany ny ao amin'ny PRECAS dia miasa izy sabotsy hatramin'ny ray atoandro raha ampitso. Dia sorana feno ianao Andriamatora Danoara Julien tondra izay tsara ho fantatra mahakasika ny vaovao anivon'ny PRECAS zay. Dia misaotra antsika mianakavy dia misaotra anao Njaka.